Amin'ny fifahina indray no androsoana tontokatrantsika ny amin'ny teny tia fampianarana larana fafiro moa zany lasokely mivarina akanjo fa ho avy any visy mangatsika be any larana fafiro fahasivy larana fahasivy ny fampianarantsika ny amin'ny teny tia ny lohateny fampianarana moa dia hoe Jesosy na Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly zany mahatonga saina ka tena mba ianao tonga saina mihitsy fa tonga ely ahy teny marina aminao. Mierina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano larana fahasivy ny fampianarantsika ny amin'ny teny tia manona ny atsarany Ehosoany izay mendrika rehetra ary ny fiadanany Ehosoany amin'izay rehetra mandray ny teny. Jesosy na Jesoa mpiara-miasa amin'ny devoly fa maninona no natao an'izany? Ozana hoe tena inona ty teneninao Elia? Raha tsy miteny an'izany Elia dia miara-mandainga ohatra anareo, sanatry nefa zany. Elia zany tsy mpandainga sanatry amo zany, mpiteniny marina izy ary mpilaza ny hafatra ny dada Iavasy Ehosoa izy. Ny endro mahita ny loza ka miery ny adala mandrosoka avao, anjahanareo ny mba tonga saina. Fa naporofona fa mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy na Jesoanao io. Nampanotanao foana io hatramin'izay. Tsy azonao lavina zany. Fa ny teny hoe tsisy azany nga mbola mandainga fanimpiry indray ianao zany amin'iny indray. Iza no tsy nilaza fa mpanotra daholo izay niaraka tamin'i Jesosy na Jesoa. Ny mpitondra fivavahana tao aminareo ny lehibe iny aty aminay ny rakim-peo aty ny arsiva ny teny zareo fa tsy mba fomba ny Elia moa mamoaka an'ilay teny fa tsy mety aminay zany, tsy mety amin'ny Elia zany. Fa ny teny zareo tao anatin'ny fandarana mazava be. Teny izy hoe tena mpanota daholo ny olona tsisy afaka amin'izany atao hoe hafahotana zany fa tsy maintsy manota, tsisy lavorary. Nefa antsika dia mahafantatra fa aoko nareo ho lavorary na ho tanteraka tahaka ny fahatanteran'irainareo izay ny amin'ny lanitra lanitra. Andolo vaketsika aloha izay. Ohatranao hoe ohatra no mitohitoy amin'ny fampianarana toy ihany ka izy koa ohatra mitohitoy fa tsy hoe mitohy fa samy manana ny azy mihitsy. Lao vaketsika aloha bokin'ny Matthieu toko 5 andininy 7 no vaketsika aloha Matthieu 5:48. Dia izao ny voalaza eto hoe Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay any amin'ny lanitra lanitra any an-danitra zany. Any hoe mila tanteraka zany nareo izay nitenin'ny dada Iavana. Satria za tanteraka dia koa nareo tanteraka. Aiza zao izay misy miteny hoe aoka ho mpanota nareo fa maha olombelonareo dia mbola mpanota nareo micomprendre an'izany io Andriamanitrinareo io fa izy no tanteraka fa ianareo tsy maintsy mpanota. Mba avoay kely izay misy an'izay teny izay fa tsy misy an'izany aho fa ny misy eo dia hoe aoka ho tanteraka ianareo. Fa raha tsy izany nareo tsy mahazo makany amin'io Andriamanitra tanteraka io. Zava-misy nefa ny 2 taona zay ny mpivavaka miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa mpiaraka amin'io Andriamanitra ivavahana io nanomboka tamin'ny izay nivoahany io anarana tsy izy io 2 taona teo zay mandraka androany milaza daholo fa mpanota nareo. Mpitondra fivavahana miteny hoe mpanota izy, nareo mpivavaka miteny hoe mpanota izy. Avy any amin'iza ilay mpanota aloha ndao jerevantsika. Avy any amin'iza ilay mpanota. Satria izay niaraka tamin'ireo zany dia mpanota. Ny loharano sotroinareo zany fahotana. Fa iza ny tompon'ilay fahotana satria izay miaraka amin'i Jesosy io dia mpanota daholo. Izy mihitsy nge zany ny mpanota ny dikan'izany Jesosy mpanota nge zany ny dikan'io tomponareo Tsy Jesosy mpamonjy tsy izay mihitsy fa Jesosy mpanota. Slogany mitsy izy mihitsy zany resaka hoe mpamonjy izy hoy ahoana raha namonjy izy tokony tsy manota nareo. Fa matonareo manota tsy namonjy anareo zany izy. Zany mampisoloky an'io tomponareo pisoloky iny. Ary mpandainga ary mpamitaka. Lovaka itsika ny soratra masina. Jaona 1:7. Ianao nge teny indray. Jaona 1:7 andininy 9. Miara mahita antsika ny tena izy. Jaona 1:7 andininy 9.
izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany zay le izy ary zay rehetra mpanota dia avy amin'ny devoly ny olona manota dia avy amin'ny devoly ary ny devoly manota dia avy any amin'ny devoly automatika ary Jesosy nampanota olona foana hatramin'izay avy any amin'izy izy dikan'izany fa zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly izy ny soatra masina avy any amin'izy izy zany mazava ny soatra masina hoe raha tsika mijery io nene izy fa zay rehetra manota dia avy any amin'ny devoly ny soatra masina tsy zany namorona fa raha tsika mahita io avy aiza io Jesosy nareo io avy aiza io Jesoa nareo io mahitsy be ny vali tenin'ny Elia avy any amin'ny devoly io satria nampanotanao nampanotanao rehetrarehetra zany tsy mahatompony soatra masina an'io fa raha tena tompony soatra masina io afaka ny fahotana ohatra nataon'ny Eliaza dolo zay miaraka amin'ny Yehosoa tahaka an'izao ataon'ny Yehosoa zao le izy fa nenareo mpanota daholo dia jereo le mpanota am'izay ny miaro an'le olona tsy hivoaka tao amin'ny tao zany nge masistemana devoly ane izy ary marovany devoly le olona tsy sy alo amin'le mampanota anazy mba ho atsipy any amin'ny ely miaraka aminazy mba tonga sainy arovany devoly mihitsy le olona ho mpanota ohatra anazy eo foana aza mety miaino ny teniny zany Elia zany aza miaino an'izany Teleaza Radiosefa zany aza miaino an'izany Ahosoa Yahava zany aza miaino an'izany nareo satria zay miaino an'izany afaka ny fahotana dia tsy tiany asakasaka anao na mbola hiary devoly ihany ianao na no avocat du diable foana ianao fa zay mpanota dia avy amin'ny devoly na mpanotanao foana izy roa arivo taona avy any amin'izy izy vakio soratra masina io fa ny devoly no manota hatramin'ny voalohany ary zay manota dia avy any amin'ny devoly avy any amin'ny devoly zany hoe ianao zany avy ao amin'ny devoly no nivoaka ny dikan'izay mazava ho azy zany fa Jesosy zany ilay Jesoa dia avy ao amin'ny devoly izy no nivoaka mazava io soatra masina io ary tsy azo tapenana tsy azo naonaovana in'iny ny soatra masina io ianao maholy anao ianao mangina fa tsy Andriamanitra nataonao mangina amin'izay roa arivo taona nampanginareo ny Andriamanitra io fa tonga Elia hitsangana andravany fahavalony io Yahava io izy ianao rery ve zarery ka zarery mihitsiny teny zarery mihitsiny ary tena sahatra amin'ny fahafatesana zany Elia zany ary sady tsy manaiky hatramin'ny farany zany Elia zany sady tsisy namana tsisy nizaniza fa izy rery no mandefa an'io teny io ary izy rery no miambina an'io teny io izy rery koa no miaro an'io teny io ary izy rery no miaro ny voninahitra ny dada Yahava ary izy rery no miaro ny voninahitra ny Yehosoa izy rery no miaro ny rany Yehosoa lasaka toy ny azy fijaliana ary tsy maintsy ho averiny hatramin'ny farany zany tsy maintsy hongotany Elia am-pelatana ny devoly zany rehetra sandoka nataony zany tonga Elia andrava ka tsy moramora nanaovan'ireo olombelona zao fanambahinana io Andriamanitra ny Abrahama io mirary soanareo tonga saina daholonareo tonga saina ny endry mahita ny loza dia mihery fa ny adala kosa mandrosika vo dia nio tsara io teny io fa izao no nisehony zanak'Andriamanitra kosa nefa izay dia ny andrava ny asan'ny devoly ny tena zanak'Andriamanitra zany tahaka ny Joely atonga aminareo zao andravan'izay asana devoly zay andravan'i Jesosy ary andravan'i Jesoa amin'ny alalan'ny teny aloha ny voalohany indrindra ho avy ny loza ry Jesosy irahako ianao ndana foa ny problema raha mahavita mamahany io ianao zay efa fantatra anao fa mandeha any izy any hitako amin'izay le mpivavaka aminao zay hitonatonanao any aminao imenao amin'izay Elia imenao Elia alefaso amin'izay ny fahagagananao re mba hiandrasanay amin'izay le fahagagananao mba alefaso amin'izay le zatra fitanao fa ho avy eo rehefa inona ty teneninao ty zay zany nantanio Jesosy any aminazy manontany ina zany teneny Elia zany adverserany zany Elia zany dia fantany daholo ny zatra teneniny Elia avendrana ny mpifahavalo efa tsy mifankafantana zay zao mahafantatra ny devoly hainay daholo ny miaramilany izy ny vendrana rehefa tsy mahafantatra ny Elia vendrana ny adversaire rehefa tsy mahafantatra ny fahavalony ianao ve hiady raha ohatra ka tsy hainao ny fahavalonao fa matoa izay miady fantatray ny fahavalonay ary taizako mihitsy nafantarany ny Elia tena izy
otifanina fotsiny reo devoly de mpandainga sady rainy lainga jereo io nanaovany ianareo mpandainga rainy lainga mifamitaka zao nefa kitsika nefa tena jesosy ake ka mpiara miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly enge io zao efa kitsika ne ny tenin'andriamanitra ianao ary teniny Ahosoa John 8:43-44 John 8:43-44 John toko 9 fa 43 dia ny 44 zany nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo eto zany ny olona tsy mety mihaino ny teny Ahosoa mihitsy io teneny io le Andriamanitra amin'ny lalan'ny fahotana hoe mody fanina mody tsy mahalala ohatra nareo ao tontoko hatrano mody fanina tsy mahalala io nefa ny hainareo ihany ingeny izy fa zay le avinavina petraho ny avinavina eo ihany toizy atsika ihany ny teny ao anatin'izany nefa 9:7 ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao ahoana moa no mahadevoly ny rainao ara izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria aminazy dia tsy misy marina raintsika ohatra amin'izay nanaovan'i Jesosy ianao ahoana mavy any amin'ny devoly any io efa nytenenina fa hoe zay miaraka amin'io Andriamanitra iavasy Ahosoa io tsy manota intsony fa i Jesosy kosa ry miteny hoe tsy maintsy manota avy any amin'izy izany dikan'izany satria manohitra ny teny marina tsy mety mipetraka amin'ny marina mihitsiny izy jereo amin'izay eo ataony hoe aporisianareo tsisy an'izany marina zany tsy misy an'izany lavirary zany tsy possible aminareo mihitsy izany tsy possible aminazy satria izy efa mpiara-miasa amin'ny devoly avy any amin'ny devoly izy lozika be ny ataony dia ianao koa manoto oatra anazy dia ianao koa amin'izay tsy tonga saina ianao iny tsy tonga saina ianao zay olombelona miaraka amin'i Jesosy ianao ny tsy tonga saina fa ny soatra masina efa mahitsy be mihitsy miteny fa avy any amin'ny devoly io ianareo avy tany amin'ny devoly ianareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mety mitoetra amin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy raha miteny eny aho hoe ozy ny teny io Andriamanitra hoe aza manao tentsony zay zao no izy zay fa i Jesosy le miteny tsy marina kosany i Jesosy zay miteny zavatra tsy marina kosany dia miteny hoe manotaka ambony fa mibebaka rehefa avy eo zay eo amin'izay zany famitana nataon'i Jesosy taminao avy any amin'izy izy dikan'izany satria ny teny marina hoe aza manao tentsony John 8:11 zao avaka itsika ny teniny daday avahy John 8:11 teny Ahosoa John 8:11 ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Ahosoa za koa tsy manameloko anao mandeha any ary amin'izao sisy zao aza manao tentsony zany le teny meny Ahosoa an'le olona zay hoe amin'izao sisa manaraka zao miteny aminao mihitsy hoe aza manao tentsony ianao zany miteny famarinana zay aza manao tentsony i Jesosy kosa nary miteny hoe maha-olombelanao dia tsy maintsy manoty ianao ka tsy misy an'izany lavirary zany ma tsy maintsy manoty ianao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo zay misy ten'Andriamanitra miteny an'izay ny famelan-keloka dia ndeha mandeha no nomenanao dia tsisy tsolo taorianan'iny zay hoe raha mibebaka ny olona dia mahazo famelan-keloka izy dia aza manao tentsony aorianan'iny tady teo izay teny zay raha nanao ny tsy mety ianao dia mahazo famelan-keloka ianao fa ndeha mandeha ary mipetraha ianao amin'izay loatra anao fianao zany tena tsisy kianina mihitsy voalazanao fa raha ohatra ny anisy kianina tsy niteny an'ity teny ty fa mba lasa koa nanao nataoko tany fa tsisy kianina zany Elia zany mitovy amin'ny dadany izy dadany Yahava ary le zokony izay tiany naniraka anazy Ahosoa tsy misy tsiny ireo Andriamanitra anankiroa dia tahaka izany koa Elia tsisy tsiny tahaka anazy fa raha nisy tsiny zay tsy hitondra ny teniny dadanay sy zokinay ina moa no tenenako zay raha zany misy tsiny mpanota ihany koa fa tsisy tsiny zay tahaka anazy naniraka anay voninahitra anazy mianaka mandrakizay tianay be mihitsy ny dadanay tiany Elia be mihitsy ny dada Yavasy Ahosoa bizo be zany manao bizo ny Andriamanitra tiana ve tsy ho atao bizo aminao zany mahadevoly ny devoly tsy tia manao bizo ny Andriamanitra marina izy
fa ny avy any amin'ny lanitra manao bizo alenaniraka anazy mily foa mihitsy ny azany ho any dadany malanay ayavasy eo soanay voninahito nazy mianaka mandrak'izay jereo am'izay sary za koa tsy manameriko anao izy eo soa mandehana ary am'izao sisy zao aza manota intsony ianao jereo am'izany sasany aza manota intsony efa ianao ty nampanotainy impiry zany no pirofo fa tsy izy le miaraka aminao ny rahana de volo le tomponao io tonga ho any andravana an'izay tsy ekena tsony ampy zay roa arivo taona nandefasana olona any amin'ny elo zay fa rehefa tsy teo any amin'ny lanitry lanitra de dalalao ny ianao aza mandeha rehefa tsy tendeha fotsiny anao fa tsy azonao sakanana tsony no marina ary aza manakana so ahita tantara am'izay oriana zao roa arivo taona ianao nanipy olona any amin'ny elo foana tsisy manaiky an'izany tsony ary ny tompon'izao fampianarana zao mihitsy ny tsy manaiky lay miteny hoe aza manota intsony zay tompon'izao fampianarana zao le andriamanitra miteny hoe za lay ayava tsy tia fahotana tsy mihaino mpanota tsy foekory ny tanako fa tena lava tsara mihitsy ary mahavonjy ary tena mahavita fanavotana ho an'io ka aza manao foana mihitsy de efa lazaina aminao mihitsy zany fa tsara zany ayava sy aosoa zany faratampony tsara izy ka ny teny zany de mazava be hoe avy any amin'iza zany ty Jesosy ty avy any amin'ny devoly izy mpiara miasa amin'ny devoly izy manipy anao makany amin'ny elo nataony mpanota foana ianao nefa de zay mpanotra de avy any amin'ny devoly vo nivakitsika teo foana izy ary matoy izy mpanota avy any amin'ny devoly izy ary zay niaraka tamrehetra nanota avy any amin'ny devoly izy nidikan'izany mazava ho azy aza miteny hoe ka manao fagagana koa zany izy fa izy amlaza fa tsy manao fagagana ny devoly andeo vakitsika tsara ny soratra masina fa tena mpanao an'izany fagagana zany mihitsy raha zany devoly zany Korinthiana Tesoniana faharoa toko faharoa andeniny fahavalo sy ny fahasivy vakitsika amin'ny anarany Josoa Tesoniana faharoa toko faharoa andeny fahavalo sy ny fahasivy ary dia aseho le tena mpandika lalàna zay ho levony Josoa tompo amin'ny fofonay ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehony fiaviany lay mpanota zany teresahana ty ny fiaviny le iny fa le iny le ty zany dikan'izany devoly zany tsy amboniny zany tsy mila atao ianao ny devoly le ty hoe lasa lahy makany devoly tsy atao hoe enao ento fiaviny le iny de araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fagagana mandainga rehetra any hoe devoly Satana zany tena mba hampiasa famantarana ary mba hampiasa fagagana fa mandainga lainga iny avy any amin'ny devoly iny satria ny devoly ny tompony lainga any hoe ny fagagana zay ataony eo zany hoe fagagana lainga sy fitaka daholo ka anao aza miteny ka izy kosa ngena vitananao fagagana sy kaza ka angany devoly tsy mahay an'izany amina tena vendrina be nao ary tena taraiky be nao raha tsy mahay an'izany fa de mpahafantarina am'zay hoe mahay an'izany mihitsy raha ny devoly zany orofon'izany dadarabe raha mavita manao ny rehetrarehetra io koa ne fa mpanota daholo mivoaka avy eo mpanao ratsy daholo fa zay atao amin'ny Josoa kosa tsisy manao ratsy tsony ary nanenina zay nanao ratsy indrindra ka nanambany any Josoa fa tena mifafanikio zay fa tena hoe manakatra ny kio fa tsy hoe mifafanikio takariny ty kio ty ahoana ny azahoanany io fa ny aza mba miady amin'izany Josoa zany fa zany natao hoe tsy fisangy zany tsy azo sangina zany Josoa zany mahafinaritra ny fiarahana amin'ny Josoa ary tena famonjena olona mihitsy zao ataontsika zao famonjena olona ary zany ny tena asan'ny Elia zany mamonjy olona mamonjy fanatsy ho faty aza manaiky vonoany Jesosy tsony manao antso avy Elia amin'ny olombelona maneran-tany zay mandrea manaraka amin'ny internet be nareo ny manaraka ao ny mankala ao koa nefa ny tena mankasitraka ary mity ary mitady famonjena angile dingana mbola tsy sa tovy abe sy ny maro ihany io manapa-kevitra de tsy mila fandray amin'ny hevitry ny olona tsony fa tapao ny hevitra ao ianao no mandray ny décision nao fa tsy olona
tsy enteranao amin'ny olona kory ny décision ny fiainanao. Rehefa ianao ny tevontsena tapao ny hevitra ao fa aza mianjy ny hevitry ny vadinao na ny zanakanao na ny rafozanao na ny fianakavianao fa ianao mieritrereta ny lalakalenao a zay amonjenao ny tenanao. Aza miaraka amin'ny Jesosy tsony na Jesoa miala am'ireo, aza miaraka am'ireo tsony moa fa mpiara-miasa amin'ny devoly io, mpandefanao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny fahotana, mpanipy anao any amin'ny elo. Direkta mihitsy ny tenin'ny Elia, aza miaraka am'ireo tsony manipy anao any amin'ny elo reo. Ary akotsiny ny enoatra an'izay ozy nareo fa laniky rehefa tsy nenanafaka tamin'ny fahotana efa hatramin'ny elo reo aiza tsony ny avy tany an'izany. Ary amin'izao izy miteny hoe zay koa efa tsy mpanao teny tsony hoay izany lainga be ko ny mitomano mpanotatra amin'izay. Ino zao lainga be atao zao ndray? Naprisian'i Jesosy ndray hoe mbola anao an'izany ndray, mbola sy tonga saina ihany. Roa arivo taona tsy afaka amin'ny fahotanareo, porofa mpanotanareo ny dikan'izay. Le Andriamanitrareo mihitsy ny mpanota ny dikan'io ka manahaka ny dadanareo nareo. Dadanareo Jesosy sy Jehova izy mpanota ny pisoloky, io koa nareo fa mpandainga oatra anazy, mpanota oatra anazy, manahaka ny dadanareo nareo. Fa ny dadanay kosa ny aiava tsy mampanota, tsisy ota ho aminy, ary ny zokinay Yahosoa tra dia tsy afaka amin'ny fahotana ary tsisy ota mihitsy ny eo aminy, manahaka anazy automatique izay atao amin'ny Yahosoa. Tazao zay tsy mampitovy eo. Ary aza miteny mitovy io hoe azafady mbola teny demony ray koa zany. Ahoana moa ny ray manafaka amin'ny fahotana lasa tsy manota intsony? Yahosoa zay. Ahoana Yahosoa no ampitovianao amin'ny Jesosy zay mandainga velona hatramin'izay izy nampanota olona dia tsy mendra reny antsika ndray zao tsy manota. Andriamanitra izany devoly be mihitsy ny sainao anatin'izy. Roa arivo taona nareo niady ho mpanota anatin'ny firananareo any mitomano mpanota. Esaky ny sabotsy lady reo lasa mivavaka dia mangataka famelan-kevitra satria mpanota nanao ny fahotana no mikalatsina izy jusqu'à sabotsy lady mibebaka dia miverina foana le même refrain. Profon'izany ny teny mpitondra fivavahana nareo mihitsy ny teny taty aminay taty tao anatin'ny fandarana mazava be fa tsy maintsy manota satria tsy lavorary ny olombelona. Ahoana? Ny mpitondra nareo mihitsy no miteny an'izany ary marina izany teny izany. Satria iainanareo le lainga sy fitaka sy ny fijangajangana sy ny faharatsiana. Iainanareo nge izany. Ka rehefa mba fantatrareo kosa marina, mbola hiaro an'izany Andriamanitra tsy izany ve ianao e? Mba hainao tonga saina, oarovanao ve le zavatra tsy mety e? Ho atao inona zany ty tenin'Andriamanitra ty? Leo ianao milaza fa mivavaka, ho atao inona zany io? Mamperitreritra. Ho atao inona zany ty soratra masina ity e? Ho atao haingo paosy? Sa ho anaovanao inona aminao? Mba mieritrereta ianao e. Ny endry mahita ny loza ka mery dia dala mandrosoka vo. Mifarana teo aloha ny teniko fa tena ampy izay teny izay. Mazava ny toko sy ny dininy meko anao. Fa zany Jesosy zany dia mpiara-miasa amin'ny devoly mba tonga saina. Ary nanipy anao nakany amin'ny eny, meko ny toko sy ny dininy. Mazava tsara ny teny meko anao teo. Dia raha tsika mahita zany sary zany, ianao raha mahay an'izany moa tena iainanao nge zany e. Taiza koa nisy fiangonana miantso Jesosy ka misy afaka amin'ny fahotana tao. Ny hoe mody mamorona afaka dia misy mihitsy ka zay le mpandainga hoa. Sady mpandainga ny ray ny lainga, roa arivo taona nandainga tao foana ka lozika be raha misy ny mamantany dia mody mamadika palitao fotsiny hoe zay koa nga manota intsony. Fa ao anaty eo nefa mahafantatra lay fanahy ao anatinareo zay anareo mahafantatra fa lainga izany kamo. Fa ny vavanao mipentsipentsiny eto mba hamalinina ny fahamarinana dia miteny hoe zay koa tsy mpanao teny intsony fa lay fanahy hiarany atezerin'Andriamanitra ny fitsarana. Izy koa zany dia mamaly anao mihitsy miteny hoe mpanota ianao kamo fa tsy marina zany vavanao zany. Oka izay ny fiadivana amin'ity fanahy mba mitady famonjeny ity e. Mba vonjeo le fanahy fa aza ty teny. Aleo le fanahy mba hovonjena ho any amin'ny Yahosoa fa ampy izay fanipazana fanahy ny amin'ny herin'ny nataon'le Jesosy sy ny mpitondra fivavahana io. Mahitsy mihitsy ny amin'ny teny. Efa akaiky loatra ny fanapitenanareo olombelona ka dia miteny amin'izay fa tsy ho zakanareo zavatra ho avy eo mantsy. Zay ny anton'izao teny mandeha zao. Hoe mahitsihitsy amin'izay mihitsy ny fa ela loatra ny fanavotana raha tsy ho hitsy aminareo. Dia hitsy amin'izay tahaka ny dokotera manasitrany hoe tia ny aretina avy amin'izay anao atao bistory, didina dikan'izay rehefa marary.
atao opération tsisy miteny hoe ao no fa tany de apatrina de didina de afaka de vita afaka nderetina sitrany ianao zay zao ny atao zao atrany de sorona ny tsy mety de andao manatona ny eosoa am'izay fa tsy manatona ny andriamanitra mampanota foana sady misandoka tsy niantona teo ami'y azo fijaliana zany iny fa mandainga velona fotsiny niantona teo ami'y azo fijaliana de le nyteny hoe aza manota intsony fa lay tsy niantona teo kosa mbola mampanota foana izy nefa ny ten'andriamanitra hoe zay mpanota de avy any amin'ny devoly jesosy nampanota anao foana izy mihitsy nge zany ny avy any amin'ny devoly ny dikan'izany andriamanitra tsy izy avy any amin'ny devoly iny fa mba tonga saina ianao porofon'izany jerevo ny ataonao manota foana ianao mandrak'androany tsy mijanona ny manota amin'ny teny raha tsy mijangajanga na ianao nanovany anarana hoe iayava lasa jehova iny na hoe iayava lasa iave na hoe yahosoa lasa jesosy na jesosy efa fahotanana e zany e efa trano misy nge ny fahotananao e de ianao manao raha tsy akijanona io am'izay mba mieritriretinao e mba tonga saina endreo mahita ny loza ka mery de manatona ny Elia fa ny adala mandrosoka vo de mitsipy any amin'ny ely fidio zay tianao zay mahatonga ny Elia manao antsoavy manerana n'izao tontolo zao manao antsoavy ny Amerikana manao antsoavy ny Alemaina ny Frantsay ny Anglisy ny Breziliana ny Portugais ny Inde zay be deabe ny sinosy rehetra zay fa ny tena loraro moa reny teneko reny milaza tena mpiaradia am' Jesosy reny ampy zay ny famonona fanahy adalalana nareo raha mbola hiaraka amin'io andriamanitra tsy izy efa voaprofety tsy izy io nareo adalalana ianareo efa nanoro azay a efa nampianatra azay a efa ny teny marina taminareo azay a tatazo am'izay ny valin'izao zavatra zao arina kely eo ary zay le hoe melohany amelezany dada iava de tsy maintsy miteny izy aloha ary efa nyteny ange zany tsy afaka hiteny nareo ianao kosa ke tsy hiteny efa nyteny za fa nareo tsy netiny ainy zay kosa ny marina zay a maninona ny olona be de aveo miazakazaka makaty amin'ny eosoa azy ary miandry batisa fenao ny miavinavina anao aporiseny mpitondra fihevana manipy any amin'ny ely io de mbola manakeo aporisian'ireo ihany efa lazaina fa mampanota anao nge fa saingy tambadambazany hoe riava malala ho amin'ito de intoko anao de roboka de anao mienany aza miditra am'izany reta ampy zay ndao am'izay iaraka amin'ny eosoa manapa-hevitra am'izay tena mianao antsoavy retreta am'izay hoe fotoanany fiverena ty amin'ny eosoa zao aza manaiky tsony ny endry mahita ny lozaka mery a manatona ny Elia ny adala kosa mandrosoka voa manatona ny Jesosy de mitsipy any amin'ny ely zay tianao am'izay fidio mahitsy be ny teny ary tena fitiavana ho azy zay teny meko anao zay tena tahaka ny sabatra maranitra roa lela zany teny zany manindrona hatrany amin'ny fahampisarana nena sy ny tsoka ary nytonona sy ny fanahy zay mihitsy anjaranao mandinika lalakale anao am'izay avelona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra tahaka ny sabatra roa lela tsy natao hitsitsy anao io tenin'andriamanitra io zay ma misy an'izay teny zay tokoa any amin'ny boky ny Hebreo 4 dao jeokely jerikely référence ty anaty baiboly ndratsika fa ela de ela tsy nikidika baiboly ny tanany Elia de tsy maintsy mba miverina kely eo tsika na le baiboly zay mety maireo tsy mba nikasianao mihitsy ny zay vaketrika izy Hebreo 4 Hebreo 4 12 12 ny vaketsika zany Hebreo 4 12 fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra no savatra roa lela ary manindrona hatrany amin'ny fahampisarana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo oay mahafinaritra be zany teny zany tena mahatsirana e zany mamantatra anatin'ny fo ny saina sy ny eritreritra fantariny io tenin'andriamanitra io raha voatsindro ny teny dada iavainao zany de maizany pepaka aizany pepaka anisan'ny mampanota anao zao avy any am' Jesosy ianao mitandrina didy fony efa malagasy frantsay anglisy sinoa amerikanina zany hoe mampanota anao zany ny andriamanitra anao trinité na hoe monotéisme mampanota anao dao zany tsy misy marina nge zany ianao nampandoavana mpafolo karena io efa fahadisonao anao daholo zany mahatonga saina zay ny teny fa de mirary soatsika rehetra samitainao soa ny fampianarantsika manaraka de
ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao. Hiditra amin'izay indray tsika zany. Ny zava-misy eo amin'izao tontolo zao. Jerevantsika daholo ny zava-misy manderana izao tontolo zao. Ina ny tranga eto amin'ity zao tontolo zao ity? Jerevantsika ny zatra efa mitranga aloha mijerevantsika dia ho teneniko anareo ina indray le hitranga. Rehefa avelany eo so amin'ny teny dia miteny fa rehefa tsy avela amin'ny teny dia kiombona ny vavany ary tsy miteny intsony izy. Zay izy ka zany hoe tsy hitenin'inareo fa tsy nampiteninana ihany koa nie. Fa dia mijery ny zava-misy tsika hoe inona ny efa misy ary inona ny mbola tsy misy fa efa hisy indray. Zay ireo jerevantsika ny amin'ny fampianarana manaraka. Atsika hariva afaka marana ny teny ho tahiny eo soany atsika rehetra hariva afaka tsika. Dada Maria vao efa nitsanga ny Elia ary tena mitsanga ny Elia ary efa tena mampiseho ny famarehana amin'ny olombelona eto amin'ity tany ity izay nanoranao aho. Hoe ambarao ny teny Elia. Fa zay mihitsy ny antony isinjany atao hoe Elia zany. Mitondra ny voninahitra anao dada malala Iava. Afo mandevina dada Iava. Tahio aza ny teny. Mba ho fantatry ny olona fa tena fitiavana ny anton'izao teny zao. Ary fanaporofona farany melohan'ny fandringanana izay efa mandiha. Hoe miverenaingana rehefa mbola teo vonjena fa efa tsy voasakana intsony ny loza mely ny tany, ny lozanjoan'ny tany, ny fahoriana anatototra ny tany ary ny fangirifirina izay angeja ny tany. Loza ny mahazo ny tany fa tena mivembena izy ary tena tahaka ny mamo izy, tsy hitany olona intsony izay atao amboniny. Dada Iavao efa mandeha zany vaninandro zany. Zany ny anton'izao fampianarana izao. Miantso ny olona rehetra eto amin'ity planeta Terre ity. Zay teo vonjena tahaka ny tamin'ny andro Noa. Zay teo vonjena dia manatona anao, manatona an'ilay samy fiara, manatona ny Elia ho any amin'ny lanitra lanitra. Meo sainan'ny olona andrea zany teny zany dada malala Iavao. Ary vonjeo ny olona Jehosoa fa mba te ho vonjena ngeny maro e. Ampio izy ary metosika Jehosoa. Ataovy mandrea zao teny zao. Enao mahafantatra ny fomba monjenan'ny olona, hainao zany. Manana ny fahefana rehetra amin'izay ianao Jehosoa. Zany mahatonga mangataka hoe ataovy ny olona izay ho any amin'ny lanitra lanitra ny fampianaranao anatin'ny YouTube io. Fa ao ny nametrahana amin'ny fampianarana, ao ny nandefasana ny teny rehetra. Zany ny angatahany Elia. Efa ao ny teny, efa napetraka ao ny teny. Ary mangataka za avy any aminao Jehosoa. Irao ny olona izay ho any aminao hijereny io. Fa izay ho any aminao tsy mba metraka fahantahina zany. Fa vao maheno ny tenin'ny Elia izy dia hatrany miazakazaka izy ho atao batisa. Dada malala Iava sy Jehosoa. Efa nitombotra loatra amin'ny fotoana araka ny teninao. Amafisy ny famonjenan'ny olona rehetra rehetra. So raha betsaka dada Maria Iava. Amin'ny anarany Jehosoa. Afangany dada malala ny famonjena. Amen. Dia izay ny fiarahantsika indray ny tamin'ny teny io tia. Mirary soatsika etra samy tainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray. Veloma atao azy.